Tsy ireo mpivarotra vaventy ihany no misedra olana amin'izao fotoana, misedra olana ihany koa ireo mpivarotra madinika hatramin'ireo mpivarotra hani-masaka eny anivon'ny fiarahamonina. Zay tamin'ilay fiobana dia tsisy atao mihitsy ny vadinay zao very asa dia mivarotra kely maka entana Nosy be zany dia mivarotra mamatsiny. Fa ny anay zany ankizy no tena vidy eto ary zato dia 50. Maingy amin'ny 50 ariary hatramin'ny 100 ariary araka izany ireo karazan-tsakafo maro amidy eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana. Botika biscuit, bonbon, mofo, poakatsaka, manga, akondro endasina hatramin'ny tsinaikena, fantatry ny maro amin'ny anarana hoe karato. Dimy sy iray alina hatramin'ny 2 alina ariary ny vola ampiasaina. 2 arivo hatramin'ny 3 arivo ariary isan'andro kosa ny tombony azo, ka ino no ezana tsinjaraina ao an-tokantrano. Gaza anna zao 100 000 dia 15 000 ny azo. Ao anatin'izay andro izay andro. Atao karazana ilay izy dia mba misy an'izay 15 000 izay zany. Ny tombony iny zany. Atao sakafo. Sarotra ny ahitana tombony amin'ny varotra tahaka izao raha ny fanazavana. Antony, samy sahirana ny mponina ankehitriny, manampy izay ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra. Dia zao izay mivarotra dia tsy dia misy tsena. Izay zao manko raha mivarotra an'ity dia mba hoe eo amin'ny adiny 2 eo ianao dia efa afaka eto. Izao parivon'ny andro dia midanika masoandro zao fotsiny. Ny olona sahirana mampiditra mpianatra dia tsy dia misy hoe vola hividianan'ilay hanikana amoron-dalana izany. Ny varotra teny Analakely avokoa ny ankamaroan'ireo nanaovana fanadihadiana. Noho ny fandaminana sy ny fanatsarana ny tanàna, tsy azo atao ny miverina amin'ny toeram-pivarotana teo aloha, hany ka lasa manatevin-daharana ireo mpivarotra ety an-tanàna. Amin'izao aloha ilay mbola mivarotra ilay any Analakely sana zany mbola ilay miady amin'ilay mpitambin'ny filaminana. Dia tsy mety mihitsy moa ianao koa tsy mahalafo mihitsy raha mivarotra. Fa ny olona zao amin'izao tonga dia sakafo foana ny ao an-tsaina. Raha ny fanadihadiana natao, raha etsy ariary hatramin'ny 5 ariary ny vola tokony homanin'ny iray aman-dreny amin'ny fampidirana ankizy iray any an-tsekoly. Ankoatra ireo kojakoja-pianarana ny fitafy sy ny blouse. Mangataka ny jerena akaiky azy araka izany ireo ray aman-dreny. Ny afa-tsapetsaka izany dia mba jereo izany izay mpivarotra ety amoron-dalana dia mangataka fanampiana ihany koa izany satria raha io entana kely eo dinona ny velomanay. Tsisy velomana mihitsy izay, vadinay tsy miasa fa izay miantso no alehany dia izay kely ny hitany indray ny ahodina amin'ity entana ity. Samy mitaraina avokoa ireo seha-piariana rehetra vokatry ny fihibohana tao anatin'izay fotoana maharitra izay. Mbola ao anatin'ny valanaretina isika izao, ka tokony ho samy ho mailo hatrany.